dia amin'ny fifaliana trano itomboky lasy tomboko vavy ny tsidiana ny tokantranotsika rehetra amin'izao alina izao tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao miaraba tompoko eo amin'ny pejy politika avy hatrany no ndeha anokafantsika ny vaovao amin'ny androany nositony ny kandida marika Ravalomanana ny fitoriana misy valo sy roanjato napetraka teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity fitoriana ity izay miompana indrindra amin'ny fifidianana sy ireo endrika sy fahatomombanana rehetra noraisina ary izao fanapahan-kevitra izao mba tsy hananararotan'ny kandida sasany fa miombon-kevitra amin'ny fanafoanana ny fifidianana ny kandida marika Ravalomanana manaiky ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny seniny tenany sy ireo komity manohana azy ary vonina ihany koa hiatrika ny fiodinana faharoa raha tsika avy hatrany ny andinindiny izay tanteriny Edena Eliasy Manorandremalala. Ny sintona ny fitoriana izay napetraka teny anivy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny komity mpanohana ny kandida marika Ravalomanana. Misy valo sy roanjato ireo fitarainana ireo ary mandidina indrindra ny fizotry ny fifidianana no votoatony. Io marainy io no nametrahana ny taratasy fangatana anafoanana ity fitoriana ity. Natao izany mba hitsinjovana ny filaminana eto Madagasikara. Izany hoe manaiky tanteraka ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny CENI, ny eo anivy ny KMMR, ny Legal Team ary indrindra ny kandida marika Ravalomanana. Nametraka zany ny Legal Team requête miisa valo sy roanjato ary omaly alina tamin'ny 20 alina ny fetra farany fametrahana an'le izy. Nefa kosa mba hitsinjovana ny filaminana, hitsinjovana ny filaminana eto Madagasikara sy ny souveraineté de Madagasikara zany dia nanapa-kevitra ny ato amin'ny KMMR sy ny team ary ny kandida marika Ravalomanana fa nosotominay daholy ny fitoriana nataonay nanao désistement d'action zany izahay fa satria avelao ivoaka ny valim-pifidianana ofisialy izay avoaka ny HCC satria izay efa manaiky ny voka-pifidianana vonjimaika nataony CENI. Manoloana ireo karazana hetsika maro tarindra eo antoko politika na kandida sasany hitaomana ny olona anaiky fa tokony hofoanana ny fifidianana na tokony ahemitra ny fiodinana faharoa dia nanambarany avy eo anivy ny komity mpanohana ny kandida marika Ravalomanana fa tsy isan'ireny izy ireo. Tsy mangataka velively ary tsy mankasitraka ny fanafoanana ny fifidianana ny 7 Novambra teo ny kandida marika Ravalomanana. Ny fiatrehana ny fiodinana faharoa no mampazava tsara ny safidim-bahoaka. Misy ampahan'olona mitady anao izay anafoanana ny fifidianana. Nanararoatra ny fisian'ny fitarainana ny sasatsasany mba ilazana fa ny kandida roa voalohany dia samy tsy afa-po ary tsy mankasitraka ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny CENI. Dia ny fisian'ny fitarainana tsoratra voapetraka teny amin'ny HCC no nentina hanazavana fa tokony hofoanana ny voka-pifidianana satria tsy akasitrahan'ny kandida roa voalohany hono. Ataoko tsara hoe hono. Noho izany toejavatra izany dia naka-fanapahan-kevitra ny kandida numéro 25 ny président marika Ravalomanana ary naniraka ny Legal Team mba hanao taratasy fisotonana ny fitarainana rehetra napetraka mazava tsara eny amin'ny HCC. Aleon'ny kandida numéro 25 marika Ravalomanana napetraka mazava tsara ny fitsipodalao, tsy mangataka ary tsy mankasitraka ny fanafoanana ny fifidianana efa vita tamin'ny 7 Novambra 2018 ny kandida marika Ravalomanana, tsy mangataka ny fampiemorana ny fifidianana fiodinana faharoa ny kandida marika Ravalomanana. Aleo izotra ny fifidianana fiodinana faharoa ampazava ny safidim-bahoaka fa io ihany no fomba ahafahantsika amin'ny fomba demokratika manendry ny olona hitantana ny firenena malagasy amin'ny fomba eken'ny vahoaka malagasy. Tsara ny manamarika fa nanaraka tsara ary nampitahany voka-pifidianana navoaka ny CENI
ny avy eo anivo ny KMMR sy ireo legal team. Nanomboka ny andro ny fifidianana ny 7 novambra izany hatramin'ny fivoahan'ny voka-pifidianana vonjimaika ny sabotsy 17 novambra lasa teo. Ny farana omaly tamin'ny 12 alina araka izany ny fitorinana petraka teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ny voka-pifidianana ka fitoriana 12 sy 900 no voaraina nandritra izay 2 andro izay hojeren'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana avokoa ny mikasika ireo fitoriana ireo isaky ny kandida isaky ny fitanana antsoratra ary isaky ny birao fandatsam-bato manerana ny nosy sy voazatra any kosa ny 7 andro nomeny lalàna azy ireo amoana ny valim-pifidianana ofisialy. Jessica Miray sy Mathieu Princy. Araky ny lalàna ny zara telo ny fikirakirana ny valim-pifidianana nanana 5 andro ny avy amin'ny SRMV anangonana ireo fitanana antsoratra manerana ny birao fandatsam-bato nanana 7 andro kosa avy eo ny seni ikirakirana izay valim-pifidianana izay ka ny farana ny sabotsy lasa teo ny 7 andro ny seni ka iny namoana ny voka-pifidianana vonjimaika iny. Manana 7 andro indray ihany koa avy eo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana anamarinana ny vokatry ny seni sy ny vokatra manerana ny nosy mihitsy. Nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny omaly tamin'ny 12 alina araka izany dia azon'ny olon-drehetra izay ny fidy sy nanana kara-pifidianana ny vondro ny mpanaramaso sy ny fiarahamonim-pirenena ary ny kandidat tsirairay avy ny nametraka fitoriana mahakasika ny fifidianana. Fitoriana 12 araka izany no voaray teo anivo ny RCC. Tamin'ny 12 alina lamaly zany no tapitra le fametrahana rakety dia amin'izao ora terenantsika zao dia 212 nisan'ny rakety voaray atao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Izahay atao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia mijery isan'isany ny PV ny bureau de vote rehetra eto Madagasikara ary contrôlenay daholo na vato anankiray aza misy mifandikatra dia vo contrôle eto anivon'ny RCC. Bureau de vote par bureau de vote et candidat par candidat. Zay ny azadiny. Tsy misy miangana atao amin'ny RCC mihitsy zany ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny zavatra avoakan'ny RCC dia isafidy ny vahoaka malagasy fa tsy misy minina koatran'izay. Hojeren'ny RCC avokoa ireo fitoriana ireo ary isy mihitsy ny fandiniana ny fitanana antsoratra manerana ny birao fandatsaham-bato. Tsy ahasakana ny fivoahan'ny vokatra ofisialy anefa izany fa voatazona tsara hatramin'izao ny 7 andro nomeny ny lalàna azy ireo. Ny pression zavatra efa nisy foana zany teto amin'ny fanjakana ity ary tsy voazao zany kanefa ny amin'ny mandro-panjakana nay dia enonay ny pression an'olona enonay izay zavatra tenen'ny olona fa tsy afaka ny anao ankoatran'izay zay raha ohatra ka misy olona manana zavatra tiana ho ambara eto aminay na misy zavatra tiana ho aseho dia afaka mametraka fitoriana eto amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izy dia hovalinay arak'izay tokony hovalinay ireo mpitsara avy moa zany. Tsy hoe voandroany zay ny asa fa vao nanomboka nisy pli azonay avy tany amin'ny seni dia efa nanomboka ny asa hoe proclamation de résultat officiel dia atao eto amin'ny lapam-panjakana 28 novambra amin'ny 10 maraina. Efa eny ampelantanan'ny RCC araka izany amin'izao ny fitoriana rehetra ka miangavy ny olom-pirenena mba hiandry ampitoniana izay vokatra mety ho avoaka ny RCC eo. Fa mbola manohy ny fitsidiany any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny amin'izao fotoana ny kandida marika Ravalomanana androany dia ny tanànan'ny Befotaka Sud nosy feno midongy atsimo ranomafana Ambolo Saint-Luce ary Vangaindrano no notsidiany mifanakalo hevitra trany amin'ireo mponina ny kandida any amin'ny toerana tsidiany sady mametraka ny lamina amin'ny fiatrehana ny fanomanana ny fifidianana indrindra taoriny ny voany vokatra vonjimaika avy eny anivony vaomera mikarakara ny fifidianana na ny seni. Ny fampizara traikefa tamin'ireo mpiaradia amin'ny tany amin'ireo tanàna notsidiany ihany koa ny kandida mitondra ny laharana 520 sady mijery fotony ny fahasairanana iainan'ny mponina andavanandro mba ahafahana mitondra vahaolana amin'izany.
nanomboka tamin'ity herinandro ty ihany koa moa no nitsidika ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara zany ny candidat marqueur Avalomanana, Manakara, Farafangana, Mananjary, Marolambo, Vohipeny kosa no tanàna notsidiany Omaly. Nisaotra ireo mpifidy tany an-toerana ny candidat mitondra ny larina fady 20 ary mitondra fanazavana momba ny fametrahana ny K25 hoentina miantrika ny dingana manaraka. Fidy Andrintsoavina. Zava-dehibe ho an'ny candidat marqueur Avalomanana ny fifanakaloza-kevitra amin'ireo mpanohana sy tompon'andraikitra any an-toerana amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izao. Nandritra ny fandalovany taty amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny nosy dia efa voaresaka sahady ny mikasika ny fandaminana ny eo anivon'ny K25 hiatrehana ny toy ny fanomanana ny fifidianana filohan'ny Repoblika. Voalohany indrindra faly tena faly tonga eto Farafangana satria hitako fa tena manana fatapa-kevitra sy fahavonona tokoa nivoaka Farafangana dia tonga taty nampahery azy, tonga taty nisaotra azy ary tonga taty aho fampidinika taminy hoe inona ny tokony ataontsika amin'ny dingana manaraka. Zay zany ny tena zavatra lehibe aloha satria ny voaka Farafangana dia hatramin'izay miaraka foana izay zay nisy fifidianana natao dia tamin'ity zany a laza hoe ho avy aty aho fa hitako fa tena fa niezaka nareo zay no tonga taty. Faharoa nametrapetraka tsara hoe zao no rafitra vaovao hipetraka tsy maintsy ataontsika zay tena hibatana amin'ny fandresena efa vonontsika amin'ny deuxième tour fa rehefa matahotra. Tsy adion'ny candidat marqueur Avalomanana ihany koa ny nifandinika momba ny laharam-pahamehana ho an'ireo mponina amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Tena laharam-pahamehana telo dia tena le sakafo. Tena ilaina maika dia maika ny sakafo dia ny lalana dia fandriam-pahalemana mampianatra ny ankizy ary indrindra mikarakara an'ireo le vehivavy zay hita fa tena tsy hanasa zareo ary tena tsy ampy fidiram-bola dia tsy maintsy atao zay maika izany zao. Dia ireo le mpandraraha reo koa ho ampiana zareo satria hita fa tena mila fanampiana tsy ara-bola ihany fa ny tekniky fandrarahana tena haiko izy. Zay mahatonga hoe hanampy azy aho. Manakara, Farafangana, Mananjary, Marolambo, Vohipeno ireo no tanàna notsidian'ny candidat marqueur Avalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy ny fiandohany ity herinandro ity. Fambola eo amin'izay sehatra ny fifidianana izay hatrany dia nanao fanambarana androany avy eo anivon'ny KMF Knoe sy ny Justice et Paix ary ny Liberté 32 mikasika ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika tamin'ny 7 Novambra lasa teo. Mariky ny demokrasia marina eo amin'ny firenena ny fifidianana ka tokony hajaina ny valiny ho hiatrany ireto fiarahamonim-pirenena ireto ary ny lesoka tsy maintsy misy sangy natao ho hatsaraina izany. Jessica Miray sy Mathieu Princy no mitatitra ny vaovao. Maro ny lesoka sy ny tsy fahatomombanana tamin'ireny fotoam-pifidianana ireny. Natao aloha, nanandritra, natao ariany androm-pifidianana. Toy izany ny mikasika ny lisam-pifidianana izay niteraka resabe. Teo ihany koa ny tsy famerany lalàna ny fetra farany ny vola tokony ho ampiasain'ny candidat ka niteraka tsy fitoviana teo amin'ny samy mpilasaka hofidiana. Nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Nandritra ny androm-pifidianana kosa indray dia niaina ny tahany mpifidy ny tahany tamin'ny taona 2014 4,20 isanjato tamin'ity fifidianana ity raha 2,5 kosa tamin'ny taona 2012. Taorian'ny fahafitony volana Novambra kosa indray dia nisy tamin'ireo birao-pifidianana no tsy nametraka ny voka-pifidianana tamin'ny alalan'ny afisy. Ireo rahatsorina ny votoatin'ny fanambarana navoaka ny KMF Knoe sy ny Justice et Paix ary ny Liberté 32. Kevitra lavitresaka kosa dia ireto. Ho fanatsarana ireo fifidianana ho avy dia ilaina ny fampirisihana ny olona andraindraikitra kokoa eo amin'ny fiainam-pirenena ka hanamafisana ny fanabeazana ny olom-pirenena momba fifidianana. Ny fanatsarana lalaam-pifidianana mahakasika izay tsy fahatomombanana efa voatanisa teo fa lazaina manokana ihany koa ny fanomezan-danja ireo vady fotsy ao anatin'ny lalàna satria efa faneho-kevitry ny olom-pirenena ny fanaovana vady fotsy. Takiana ihany koa ary angatahana sy ilaina ny fanatanterahana sy ny fanatsarana lalaam-pifidianana farafahakeliny rotaona mialoha izay fifidianana ho tanterahana. Ny fandrafetana misy fifidianana biometrika
mba hialana amin'ireo tsy fahatomombanana isan-karazany. Tsy natao anakorontanana ny vokatra efa navoaka ny seni anefa ireo lesoka ireo hoy hatrany ny KMF Knoe. Tsy maintsy misy ny lesoka ary natao hatsaraina izany. Ny fizotra ny fifidianana ampilaminana toy izao ihany koa dia taratry ny fanajana ny lalàna sy ny demokrasia. Tsy anjaranay ny manery ny olona anaiky na anda. Izay vao nahita an'ilay vaovao dia hozy izy izay hoe mariky ny fiainan'ny olona ny demokrasia io. Ary ilaina ny olona maneho hevitra ohatr'ireny. Tsy tokony ho tapenam-bava ny olona mifaneho-kevina. Fa izao ny fahalalan'ny olona maneho hevitra dia misy fetrany sady misy fatrany. Anjarantsika zany no miezaka miaina ny lalàna ihany koa satria tsisy antony hitorintsika na hiresahantsika na hiainantsika demokrasia raha ohatra ka hanao fahalalahana be fahatantsika fa tsy hanaja lalàna. Ka malalaka ny olona aneo ny heviny afaka milanja pancarte izy afaka mangataka amin'ny RCC izy hoe foaniny ny voka-pifidianana, afaka mangataka amin'ny RCC izy hoe l'anio premier tour zay tokony holanina na asio deuxième tour fa ny lalàna dia mazava ny RCC ny manambara an'izay ambarany eo dia mazava ho azy andraikiny izay dia miandry an'izay ny ataonay zany dia manentana ny olona hiandry. Tokony hanana fitokisana ihany koa ny seni amin'ny fikarakarana fifidianana isika indrindra amin'ny fihodinana faharoa. Mbola afaka hikarakara fifidianana ve ny seni? Tsotra ny fahitanay azy afaka mikarakara fifidianana na deuxième tour na législative na communale ny seni ny lesoka tsy maintsy isy foana fa ny lesoka natao hatsaraina. Tsisy olona nateraka ho tonga lafatra zany koa fa tsy maintsy manatsara foana sika ninninona zavatra mitranga. Ho an'ny olona tsy te hanatsara tsy vonana tsara fotsiny no mampanontany tena hoe inona ny tiany haviana na ahoana ny zava-misy. Hatreto mbola eo ampelantanan'ny RCC ny vokatry ny fifidianana fihodinana voalohany izay andrasana amin'ny Vaovao Mbs ny volana Novambra izao ny valim-pifidianana ofisialy raha nitatitra azo avy eny anivo ny RCC hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray platsaka tsitrapo Amerikanina misa 70 no nanao fianianana androany fa hiasa sy hanasony malagasy manomboka amin'ity androany ity. Isandrahaka amin'ny sehatra samihafa ireo platsaka tsitrapo ireo. Isan'izany ny sehatry ny fampianarana sy ny fampiroboroboana ny teny anglisy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny sekoly. Aritra roa taona ny fifanarahana amin'ireo platsaka tsitrapo ireo ary paritaka manerana ny faritra 12 misy eto Madagasikara. Edena Eliasy Manorandre Malala. Miezaka mafy ny teny malagasy mizara traikefa mba hampiroboroboana ireo sehatra fototra ahafahana mampandroso ny firenena malagasy. Ireo no isan'ny antony nanosika ireo platsaka an-tsitrapo hiasa eto Madagasikara. Ny paritaka amin'ny sehatry ny fambolena, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny tontolo iainana ireo platsaka an-tsitrapo ireo. Tamin'ity andiany manaraka ity dia ny sehatry ny fampianarana no tena nasarika ireo vahiny teto Madagasikara. Fahitako ny fampianarana afaka manana miova be miaraka fampianarana satria rehefa mampianatra ankizy kely information vaovao, hevitra vaovao, fomba fisainana vaovao afaka miova firenena jiaby satria ankizy kely amza ho lasa president ho lasa engineer zaho mpampianatra anglais amin'ny CG marivo Brekavely 30 kilometra avaratra Brekavely. Naritra 12 herinandro ny fiofanana natrehin'izy ireo. Ampahafantarina azy ireo avokoa ny zava-misy eto Madagasikara nandritra izay fiofanana izay, indrindra fa ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy mba hanamora ny fifandraisana. Efa misy ihany koa ny paikady manamora ny fianaran'ireto vahiny reto izany, indrindra fa ny teny malagasy hoy ity mpampiofana azy ireo ity. Telo herinandro voalohany aloha ampianarana antsoina hoe teny malagasy ofisialy. Le teny malagasy ofisialy le nandeha Toliara anao, nandeha Diego, hain'olona daholo zavatra tenenao. Vita le telo herinandro voalohany iny, dia miditra le hoe teny paritra amin'izay. Arakaraka le hoe toerana iasan'izy ireo no hitsinjaran'le teny paritra. Ohatra misy andeha ny Vatomandry, dia Tamatave, tena be tsy misaraka izy. Andeha ny Fort Dauphin, fianarana Tanosy izy.
dia Diego filarana takariny izy ohatran'izay zay fitsanjarana teny malagasy. Mifanohana amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny fanabeazana izy ireo ary mandray anjara amin'ny famolavolana ny fandaharam-pampianarana izay sahaniny eo anivony mistera ny fanabeazam-pirenena. Mandritra an'izay roa taona zay izy mianatra ny fomba mampanao malagasy, mampianatra ny malagasy ary manoro ihany koa ny fianakaviana izay mandray azy ny fombafomba amerikana. Mampianatra ny teny anglisy reo nefa manampy ihany koa ny ministera amin'ny lafin-javatra maro. Ka anisan'izany ohatra zao zay eo amin'ny mpanovanany programa mpampianarana zay amin'izao fotoana izao mandray anjara mavitrika izy ireo amin'izany famolavolana programa vaovao zany. Tsara ny mampafantatra fa efa 20 taona izao no nisian'ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny mpilatsaka an-tsitrapo avy eo anivon'ny Corps de la Paix. Mahery ny 3 ireo mpilatsaka an-tsitrapo efa nandalo teto Madagasikara nanomboka ny taona 1979. Manodidina ny 3 alina sy 2 hetsy kosa ireo mpilatsaka an-tsitrapo miparitaka manerana ny firenena miisa 700 maneran-tany. Misa 700 kosa izy ireo no nanao fianianana tamin'ity andiany fa 350 navoakandroany ity. Itsanio amin'izay lafim-baovao zay hatrany isika iray amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo afapo tamin'ny asany teto Madagasikara Joshua Paul nisehatra ny fambolem-bary teto Madagasikara no nahasarika azy raha voningadona teto Madagasikara ny tenany tamin'ny taona 2012 nampianatra momba ny ketsa 7 andro ho an'ireo mponina tany amin'ny faritra Ambatondrazaka sy Moramanginy ny tenany taorian'ny fiofanana azony isan'ny sakana lehibe ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo anefa hoy izy ny krizy maro ny fandimby teto amin'ny firenena ka mampalaina azy ireo iverina eto Madagasikara raha tsika hatrany ny fanadihadiana tanteriny Etena Elia. Nanomboka ny taona 2012 Joshua Paul no tonga teto Madagasikara anao ity filantsana an-tsitrapo anampinany malagasy ity. Nisehatra ny fambolem-bary no isan'ny nosahaniny sy nanomezany fampiofanana ho an'ny olona mba hanatsarana ny vokatra. Eo ny teknika mpambolena momba ny ketsa 7 andro. Ampianatra momba ny teknika fambolena, indrindra ny fambolem-bary. Tamin'izaho tonga dia nanomboka nianatra momba ny ketsa 7 andro. Tena izay mihitsy ny asako nandritra ny 3 taona mahery. Nanana tanimbary dia nisy tantsaha maromaro mivantana tamiko dia izaho nampianatra an'izareo momba ny ketsa 7 andro. Nosafidiny manokana ity sehatra ny fambolena ity no izy io afaka ampiroboroboana ny sehatra hafa. Momba ny zavatra hitako tamin'izaho tonga, izany hoe avy any aéroport mihitsy dia mahita ny loasa be dia be feno vary. Tonga ny natsiaro aho hoe raha ohatra tena te hanampy tokony ao anatin'ny resaka fambolena. Betsaka ny olona tsy ampy sakafo eto, raha afaka manampy azy mampiakatra ny vokatra, indrindra amin'ilay vokatra n'ilay vary dia ampy ny sakafony afaka mandeha miaratra ny ankizy, ny fahasalamany koa fa ao tsara dia mety manana ambany kely koa mba hivarotra dia misy vola miditra koa ny anazy. No nikorotana sy ny krizy nisy teto amin'ny firenena nefa dia niala teto Madagasikara izy. Tsy izy rery fa nahatratra anjatony mahery ireo mpilatsaka an-tsitrapo niala teto ary ny 7 ihany sisa no tavaverina. Io somary sarotra be satria tany ambanivohitra tsy hitanay hoe misy olana fa teto Tananarivo sy ny toerana vitsivitsy somary nisy korotana kanefa voaterin'io diany izay. Enim-bolana niandry fotsiny. Nisy efa niditra université naka asa fa tsy haiko ohatran'ny natsiaro aho hoe tsy maintsy miandry miverina any satria misy asa tsy vita, misy zavatra tokony mbola ataoko any. Dia enim-bolana nandrasako dia miverina ihany izahay.
tamin'izany efapolo ny volontaire nandeha nanao évacuation dia fito ihany izahay niverina. Mahatsapa ihany koa ity vahiny ity fa raha mikorotana ny firenena dia tsy ny mpilatsaka antsitrapo irery no miala eto Madagasikara fa ireo rehetra mampiasa ny volana eto ihany koa. Miankina amin'ny filaminana fa izay ny tanjona voalohany amin'ny amerikana indrindra ny volontaire raha milamina ny toerana dia tohizintsika foana ilay asan'ny volontaire fa tsy ny volontaire ihany fa efa fantatsika fa raha mikorotana ny firenena tsy ny volontaire amerikana ihany no voatery mody fa ny olona amin'ny secteur privé misy vahiny maromaro ny touriste dia araka ny teneniko tsy miditra ny resaka politika izay fa manantena sy mivavaka ho amin'ny filaminana eto Madagasikara. Midika izany fa very tombontsoa i Madagasikara raha toka miverina miaina ao anatin'ireny krizy ny taona ny fandimby ireny. Mety afara amin'ny fahatapahany famatsim-bola indray toy ny nitranga tamin'ny fanonganam-panjakana ny taona 2004. Ivadika eo amin'ny vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa indray isika dia efa tsy azo idivirana intsony izao ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary anisan'ny miaina izany isika eto Madagasikara. Taratra izany amin'ny fiakaran'ny rano eo ihany koa ny famainan'ny tany. Madagasikara nefa dia anisan'ny mandray anjara ao anatin'ilay fifanarahan'ny firenena mikambana mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro na ny COP24. Nisy ny fampafantarana androany ny toeran'ny Madagasikara amin'ny COP24 izay ho tontosaina amin'ny volana Desambra ho avy izao any Pologne. Jessica Miray sy Mathieu Princy. Miakatra ray hatramin'ny 3 degré amin'izao ny maripana maneran-tany. Anisan'ny taratra ny fiovaovan'ny tontolo iainana izany. Eo ihany koa nefa ny loza voajanahary maro toy ny fiakaran'ny rano, ny hafanana diso tafahoatra. Anisan'ny miaina izany isika eto Madagasikara satria tsy misy sistany ny fahasimbany ny tontolo iainana sy ny fiovaovany. Mandray anjara amin'izay fahasimbany izay ihany koa nefa isika toy ny doro-tanety sy ny fanapahana ny ala. Mikasika ny fiovaovan'ny toetrandro zany dia miakatra zany ny maripana erak'izao tontolo izao ny atao hoe température moyenne globale dia ny fiantraikan'izay tsy voatery hoe resaka fiakarana maripana foana fa mikorotana daholo zany ilay atao hoe système climatique global. Mety hoe any amin'ny toerana sasany mety miakatra be ny hafanana, amin'ny toerana sasany indray mety mangatsiaka be tsy araka ny tokony ho izy, mety misy tondra-drano, mety misy maintany, mety mihamafy koa reny cyclone reny ary zany moa zao efa hitantsika mazana amin'ny haino aman-jery zany azo lazaina hoe catastrophe naturelle voateniko rehetrarehetra zany. Eto Madagasikara dia anisan'ireo firenena tena marefo manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro satria itsika zany amin'ny atao amin'ilay zone géographique andalovan'ireny cyclone reny ohatra. Aty amintsika koa misy ny oram-be, misy ny maintany dia le fahatongavan'ilay fiovavan'ny toetrandro zany vomay mampiroborobo an'ireny lazaintsika hoe extrême climatique ireny. Itsika koa firenena marefo satria fantatsika fa Madagasikara dia isan'ireo firenena mbola mahantra. Noho izany tsy manana zany tsika fahafahana hiatrika n'izany fiovaovan'ny toetrandro zany. Mahatonga ny changement climatique zany dia eo ny azo lazaina hoe le fandefasana entona mampiboka hafanana eny amin'ny habakabaka. Isan'izany zany ny fitaterana satria ny fitaterana fantatritsika fa mampiasa le atao hoe énergie fossile. Isan'izany koa ny toroala satria ireny zany mitondra gaz carbonique mandeha eny amin'ny habakabaka eny. Isan'izany koa zany ny fampiasantsika charbon, kitay, izany rehetrarehetra zany ny fanapahana ala zay resaka fanimbana ala rehetrarehetra zany na fanapahana ala zany dia mitarika daholo an'izany fiovaovan'ny toetrandro zany fahampitehan'ny tontolo iainana sy fiovaovan'ny toetrandro. Mila miara-misa laraka izany ny firenena rehetra ampihenana ny fahasimbany ny tontolo iainana. Isan-taona, firenena anisan'ny mandray anjara amin'ny fifanarahan'ny firenena mikambana mikasika ny fiovaovan'ny tontolo iainan'ny Madagasikara na ny COP24. Natao androany ny fampahafantarana ny toeran'ny Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'izay COP24 na 7 sy 20 amin'ny volana Desambra izao, izay ho tanterahina any Pologne.
niatrikasa zay karakaraina androany dia fanomanana zany ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ilay atao hoe COP 24 na conférence des parties amin'ny convention ny Nations Unies mikasika ny fivoavan'ny toetrandro atao isan-taona io COP io ka mandritra n'io COP io zany no iresahan'ireo firenena rehetra izay nanao sonian'ilay convention hoe ahoana ny fomba hiaditsika amin'ny fivoavan'ny toetrandro satria ny fotoana miazakazaka ny GIEC zany dia efa namoaka koa rapport ny GIEC zany hoe groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat namoaka rapport tamin'ny octobre teo hoe kely dia kely ny fotoana ananantsika ahafahantsika miady amin'izany fiovan'ny toetrandro zany ka tsy ahatongavantsika amin'ny atao hoe phénomène irréversible ka tsy sininina azytsika atao tsony zany hoe fotoana efa miazakazaka noho ny fahasimban'ny tontolo iainana dia maro ny fiantraikan'izany toy ny fiotsahan'ny ranomandry any amin'ny tendrony avaratra sy atsimon'ny tany ka niakatra hatramin'ny 10 metatra ny alaliny ranomasina tao anatin'ny 50 taona izay. Mbola hiakatra 2 metatra hatrany izany ao anatin'ny 100 ka hatramin'ny 200 taona raha nitatitra navoaka ny nazaha. Misy nosy kely 2 alina hatramin'ny 2 alina aza no ahina ho difotra sy tsy ho hita ao anatin'ny karta intsony. Anisan'ny firenena tsy mbola manaja ny zon'ankizy Madagasikara raha nitatitra navoaka ny UNICEF raha ho an'ny taona 2024 izao dia zaza latsaky ny 12 taona mahery ny 2.20 isan-jato no miaina ao anatin'ny fahantrana lalina nankalazaina omaly fa 20 ny volana Novambra ary ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ankizy ka anisany nankalaza izany isika teto Madagasikara tamin'ny alalany fampiratiana sy ny fampilalaovana ny ankizy tesy alohan'ny kianjaben'ny Mamasina nanomboka omaly ny hetsika ary ny farana androany. Noho ny ankamaroany tokantrano malagasy mbola miaina anaty fahantrana lalina dia anisany miaina izany ihany koa ny zaza. Zaza 4 no efa miasa alohan'ny 27 taonany. Ity trangy ity izay vao maika nahazo vahana tao aorian'ireny krizy ny taona 2024 ireny izay misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny malagasy. Raha nitatitry ny Banque Mondiale izao dia zaza 5 hatramin'ny 17 taona no voatery miasa mba hanampina ny fianakaviany. Taratra amin'ny tsy fanajanan'ny zony ankizy eto Madagasikara ihany koa ny fahamaroan'ny zaza mbola mirendreny. Amin'izao fotoana izao araka ny nilazan'ny UNICEF tamin'ny herintaona dia 2400 zao ny isan'ny ankizy en situation de rue zany hoe ny ankizy tsy manana trano ivelomana tsy manana ray aman-dreny manana antoko-pivelomana fa eny an-dalana eny amoron-dalana dia anjaran'ny plateforme de la société civile pour l'enfance ny mampafantatra an'ireny ankizy ireny ny zony sy anjaran'ny plateforme de la société civile pour l'enfance ny manangona sy mivampivondrona ny association rehetra miasa ho an'ny ankizy mba ahafahany zareo mahafantatra ny zo izay ananany mampafantatra ny olona koa ny zo ananany ankizy sy manaparitaka izany amin'ny olona rehetra. Nankalazaina omaly fa 20 ny volana Novambra ny andro maneran-tany ho an'ny zony ankizy ka anisany nankalaza izany isika teto Madagasikara. Nisy araka izany omaly sy androany ny fampiratiana trano eva avy amin'ireo association maro teto an-drenivohitra. Nisy ihany koa ny fampilalaovana ankizy. Ny tena objectif an'izy mba hampafantatra ny tsirairay avy satria raha ny eto Madagasikara manokana tena mbola vitsy no mahafantatra no tsy mahafantatra ny fisian'ny zon'ny ankizy. Misy mahafantatra ny ihany fa misy tsy mirespekte tsy manaja an'ilay izy dia anjarany dia ty fotoana karakaraina ety natao mba hampafantarana ny olona tsirairay avy na ny ankizy na ny lehibe. Ny fiainan'ny tokantrano malagasy izay miaina anaty fahantrana lalina amin'izao no mbola iainan'ny zaza malagasy ihany koa. Mbola maro amin'ireo zaza sy ankizy aza no mitady ny sakafony andavanandro. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrana tomboky lasy tomboky vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-piona manome fotoananao indray ho amin'ny rabitso. Veloma tompoko.